nationalité zany korangono zara samy teny aminao fa Anne Rajoelina no filoham-pirenena voalohany sy manana prénom frantsay. Sainao ve teny fa tsy karazana Andry Nirina Rajoelina. Monsieur le gouverneur, marato hoe le resaka fampandrosoana infrastructure Ny Zokobe ka tomboko ny teny zay vahoaka ny mandoany io zay le terme teo zay zavatra rehetrarehetra ataony ty fitondram-panjakana ty de manao ino hoe vola vai izy io ara-dalàna ve ny nanaovana an'io ny fitondram-panjakana indrindra fa ny fanjakana misy rafitra miandraikitra an'izany daholy raha te hagnano fagnadiadiana anao magnanova fagnadiadiana fa ny fanjakana tsy manaonao fahatana rehefa manao misy offre atao fa misy antanantohatra daholy regny de miteny amin'ny anaran'le vahoaka ianao ary io le itenenako an'le vahoaka fa izy nanome lalana anao iteny amin'ny anaran'le vahoaka ary zany ny fahadisoana misy amintsika eto Madagasikara misy olona 2 ny tokony rehetra de zay vahoaka tsy manaiky ny fitondrana ina zany terme tsara ilazana zareo io vahoaka io de maneho ny heviny amin'ny fotoana ilany azy raha tsy mety aminazy ny mpitondra anankiray rehefa tonga fotoam-pifidianana de ao izy maneho ny heviny tsy vahoaka zany reny fahiny asa tampena-bava kosa ny olona fahavelao ny olona ny hevitra afaka maneho hevitra ny anao diso toerany Andry Rajoelina raha hitantana ny SADC nefa tsy manaja ny fahafahana sy ny fahalalana hiteny eto Madagasikara lasa tsy afaka miaina ao anaty demokrasia ny vahoaka malagasy izay iaran'ny sakatsakana tanteraka amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny filoha-hevitry ny antenimera-pirenena sy teny Irandriana Solomiaiko tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny tompon'andraiki-panjakana ny lanonana saika hametrahana samboady ny solombavambahoaka voafita ao Mahajanga Afakandro Christian ny sabotsy 7 volana aogositra ho avy izao noho ny fisian'ny fivorian'ny SADC eto Madagasikara sy ny lalao ataondreo mpiasa panjakana ny Mahajanga no antony anakanana izany raha nambaran'ny tatitra voarainy avy amin'ny vonana firaisakeny fitandronan'ny filaminana no antony nametrahana taratasy fampahafantarana raha nambaran'ny solombavambahoaka sy teny Irandriana Solomiaiko eny zareo fa tsy azo atao izy io fetseketsehana na seremonia izay ataonareo io amin'ny asabotsy io satria noho ny fivorian'ny SADC noho ny misy koa lalao sportif izay ataon'ny ministera maromaro hatao any Mahajanga diso toerana ingay Andry Rajoelina manao manakana an'io cérémonie officielle izay ataona io manina miteny an'izany satria izy no hitantana ny SADC fa hitako azy tsisy resaka demokrasia olona hitantana ny SADC tsy afaka miaina ao anatin'ny demokrasia ary aza dinona fa ny tantara tsy fanadino izany ingay Andry Rajoelina zany hoe tompoko olona nanonga-panjakana olona tia korotana tsy fahombiazan'izao fitondran'izao dia lasa miditra amin'ny diktatura izy ireo ho iatrany ty solombavambahoaka ny toliara sady filoha-hevitry ny antenimera-pirenena ity tsy misy intsony ny fahalalana hiteny sy anao hevitra ankalalana eto Madagasikara izay elika Andry Rajoelina amin'ny mpanohitra avokoa ny tsy fahombiazany rehetra amin'ny fitantanany any Madagasikara tondra fanjakana indray no lasa manohitra ny mpanohitra ho iatrany ty solombavambahoaka ity izay fa mianarina ho an'ny Madagasikara araka izany raha i Andry Rajoelina no hitantana ny SADC sy andray ny fivorian'ny SADC eto Madagasikara fitondrany gay Rajoelina amin'izao fotoan'izao mazava ho azy vokatsy tsy fahombiazana ity fitondrana ity de voatery zareo miditra amin'ny resaka dictature amiko zany demokrasia zany fa tsy misy intsony eto a Madagasikara ary ny zava-misy dia ezany zao fitondrana izao hailika any amin'ny mpanohatra ary ny tsy fahombiazana ary imbetsaka no hita amin'ny famalina ataon'zareo lasa ny mpitondra indray koa no manenjika ny mpanohitra lasa ny mpitondra no manohitra ny mpanohitra lasa mifamadika izany ny raharahara eto a Madagasikara atsindra lampandore nametsaka ny mpanohitra anakina hitsikera an'izao fitondrana zao de lasa noho ny tsy fahombiazana zao fitondrana zao de lasa ry zareo indray no manohitra ka raha iresaka demokrasia isika non famenarana lehibe ho atsika vahoaka malagasy raha ingay Andry Rajoelina zay tsy manana zany culture demokraty zany no hitantana ny SADC izy sy raha mpitso ny fivoriana ho tanterahan'ny vovonana firaisakina andiniana ity lanonana ametrahana samboady ny solombavambahoaka Afakandro Christian ao Mahajanga ity ny sabotsy 7 volana aogositra ho avy izao
tokony atsahatra ny ady hevitra politika sy ny fiantsiny eo amin'ny sampanao politika eto Madagasikara izay mitarika korontana sy savorivory mandratsy endrika ny firenena ao anatin'izao akatoka ny fandraisana ny fionana tapony SADC izao mba hisiany ny filaminana eto amin'ny firenena hoy ny fanehoan-kevitra nentina Andriamatoa Tokely Justin filohan'ny antenimieram-pirenena androany. Andray sommet tsika sommet de la SADC izay misy vahiny marobe ho tonga eto tompona andraikitra ambony ny filoham-pirenena maro avy amin'ny firenena SADC ho tonga eto dia tokony ampiseho ny malagasy aloha voalohany firaisan-kina ary tokony ampiseho fifanomezan-tanana ihany koa amin'ny fandraisana ireo vahiny ireo mba ho tomombana zany ny fivoriana izay atao aty amintsika satria reharehan'ny malagasy no mandray an'izany hoe sommet de la SADC zany zavatra goavana maneran-tany zany dia everiko fa tsy ho isy kosa angambany hoe anao ankasiparana ka andeha anakorontana nalabaraka ny firenena noho ny disadisa politika na de la politique fa tokony ajanona aloha ny resaka politika aloha amin'izao tokony fanometanana sy irahina amin'ny fandraisana izany rehetra mba hisiany fahombiazana amin'izany andraikitra lehibe izany raha ny fanazavany. Zavatra goavana zava-dehibe tokony ho atao dia mifanometanana miara-mientana amin'ny fikarakarana mba ho tomombana zany io sommet de la SADC izay atao. Efa miezaka moa ny fanjakana amin'ny fikarakarana rehetrarehetra raha hita fa tena miroso dia miroso atsika amin'izao fotoana izao fikarakarana ny sommet io fa antsoavo ny ataoko ho an'ny tsirairay tsara angamba mba janona kely aloha ny resaka politika mandritra n'izao fikarakarana satria fa akaiky ilay fotoana sy mandritra ny fivoriana izay atao aty amintsika satria ny voninahim-pirenena no arovana atsika voaka malagasy ray ihany dia tsy tokony atsika malagasy indray ny analabaraka ny firenentsika fa dao mba hatrena ilay izy atao izay atomomba anazy satria tombotsoa amin'ny Madagasikara zay reharehan'ny Madagasikara zay amin'ny ataoko hoe ny fifandraisany any ivelany ka zay ny antsoavo ataoko amin'izao fa hatreto zany isorana aloha ny ezaka rehetrarehetra zay atao ny fitondram-panjakana satria tena miroso makany amin'ny fanomanana sy ny fandraisana an'izay sommet izay tsika amin'izao fotoana izao. Araka izany dia miantso ny filohan'ny antenimieram-pirenena mba samy anaraka ny lamina sy andray ny fionana tampony SADC amin'ny mpilaminana ny rehetra indrindra ireo mpanao politika mba samy haneho ny fitiavan-tandrazana mba ho voninahitry ny firenena malagasy. Tsara ny ahitana ny marina mahakasika ny raharaha boinina 777 mba tsy anasoketana ny vahoaka malagasy. Tsy midika akory fa tsy matokony rafi-pitsarana ny mpitondra raha nanafatra ny FBI fa fatokisa-tena no antony nanafarana ny FBI mba afantarana ny tena marina ho ny solombavamboaka avy ao amin'ny distrika ny Manandrina Andrianjanahary Fanomezatsoa androany. Zavatra misy sy miteny hoe matokana tsy matoky fa rafitra na vondrona anankiray io mpanao investigation zay atao hoe manampy amin'ny fitadiavana sy ny ankety hijerevana ny tena marina hoe inona ny tena antony avy aiza ny mahatonga an'ilay izy ka fahitako azy matona nafatra ny firenena malagasy dia anisan'ny fatokisa-tena zany fa raha ohatra ve ka tsy matoky tena izy tsy hidikizo amin'ny nafanafarana na reny satria tsy sehatra ambanimbany na moramora reny fa efa sehatra ambony iraisam-pirenena zany FBI zany ka ngamba taiko hoe anisan'ny finiavana sy ezaka zany ary fatokisa-tena tia hitany marina. Fomba fanao ny enquête parlementaire rehefa misy ny zavatra mitranga eo amin'ny firenena. Tsy midika akory fa tsy vonona anao izany ny eo anivany solombavamboaka mahakasika ity raharaha boinina 777 ity fa noho ny raharaha-pitsarana efa mandeha izay no antony tsy irosony ny solombavamboaka anao ny enquête parlementaire raha ny fanazavany ity solombavamboaka ity hatrany. Ny enquête parlementaire dia fomba fanao zany
fa ataoko angamba fa rehefa misy an'ireo manao an'le enquête dia miandry satria efa ezaka lehibe ny fisian'ireo tsy hoe akory tsy volona manao an'izay ny parlementaire fa aloaloha andeha zay dia hita eo matetika ny zavatra tsy azahoana fahafapo any amin'ny fitsarana no iverena anaovana enquête parlementaire ka tsika mbola ao anatin'ny dingana zany zao ny dikan'izay aloha miandry ampitoniana tsika zay zavatra avoaka ny mpanao enquête zany. Efa fomba fanaon'ny mpanao politika nandritra ny fotoana ny fandimby ny fanakorotanana rehefa misy ny hetsika lehibe iraisam-pirenena izay raisin'ny firenena malagasy mba ilazana amin'ireo vahiny fa mikorotana ny firenena. Lasa tsy fitiava-tanindrazana nefa ny fihetsika tahaka izany hoy hatrany ny fanazavany. Efa hatramin'ny ela io zany raha vao misy zavatra hoe lehibe mety politika lehibe iraisan'ny firenena maro dia mihetsika foana le fanakorotanana ary hitantsika zany fa hatramin'ny mpitondra ny fandimby fa tsy hoe amin'izao ihany fa manao mafy ny fanoerana amin'izao fotoana izao manao zay ampiratana ny mason'ny vahiny eo tonga eto hoe eto Madagasikara tsy milamina sy mikorotana fa ny zavatra mampalahelo fotsiny lasa tsy fitiava-tanindrazana indray le sehatra fanoerana raha izay no hitondrana azy satria misy tombontsoa be dehibe ho an'ny firenena ao anatina zavatra goavana ohatran'io dia tokony mba miaraka mijery tombontsoan'ny firenena aloha voalohany rehefa mahazo tombontsoa ny firenena dia voan'ny vahoaka malagasy izay fa tsy ho korotanina fotsiny dia tsy ho tanteraka ohatra sanatrian'izany dia ny vahoaka malagasy any no mibaby ny fatiatoko avokatra izany zavatra rehetrarehetra izany. Efa lasa fomba fanaon'ny mpanao politika ihany koa ny fampiandrasana gendri-toana sy ny fisioketana ny mpitondra. Tsy mampandroso nefa ny fihetsika tahaka izany fa aleo ny fanoeran-kevitra no entina raha tena tiana ny ampandroso ny firenena raha ny fanazavana hatrany. Ary eto ihany koa dia raha tsika mahita fa izay zavatra mitranga rehetra dia saika fanasoketana mpitondra. Aleo ngamba zay no azontsika aminana mpitondra na aiza na zay izao azy dia soketana amin'ny zavatra rehetra tsy manjary. Zay zany no efa atao hoe efa fomba fanaovana politika eto amintsika zay mety tsisy dirany ohatra ny sariny zanaky ny filoha sy ny sisa reny kosa aloha dia azoko atao hoe tsisy dirany fa mba makasary ohatran'ny olona rehetra izy hoe mba misy vahiny ty dia ndao eto mba fo mety amintsika eto mety amintsika dia makasary dia nefa lasa rarotina hoe ty manao an'izao sy ohatr'izao tsy misy taratasy fanarahana akory raha ohatra hoe nisy an'ireny zavatra ireny nefa dia hoentina fotsiny anaovana affirmation gratuite zay hampangana olona amin'ny zavatra tsisy dikany ireny zany dia efa nisan'ny tsy mety zany zay ary ny olana eto koa dia mifampiandrikendri-toana miandrikendri-toana fotsiny solafaka kely ny mpitondra na misy zavatra kely tsy mety dia horitina avetsy averoa zay anisany ataoko hoe mety tsy hampandroso zany na tsy fa tokony le fanoerana arak'hevitra mihitsy hoe inona le tena hevitra voiziny eto dia ndao tsika rainy ao anatin'ny PGE io be dehibe ohatra ny tsy mety amin'io dia ndao hoe ty tokony ahitsy sy sisa zany zao no tena hita hoe politika fampandrosona dia hoentinao amin'izay sosokevitra hoe ty kosa ny rehetraretinay mampandroso.